Tompoko vavy sy tompoko lahy arabena irampo erantsena ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ary azadino ihany koa ny miabone ny chaîne atsika mba ahafahanao mahita video izay alatsakay misesisesy ato. Zay ary no ela ataova ry zany abonnement zany mialohan'ny hanarantsika ny zava-drehetra ary toy izao ny fanaovana azy. Anisan'ny vaovao mahafinaritra ity idirantsika voalohany ity ary tena zava-dehibe ho an'ny ireo any amin'ny tany lavitra ny lalana satria araka ny fanambarana izay nivoaka ny hoe tafika malagasy hamafisina ny ady amin'ny dahalo. Io fandriampahalemana io manko dia anisan'ny tena zava-dehibe amin'ny tany sy ny firenena noho izany no ilazako hoe tena vaovao tsara ity ary vaovao mahafaly ihany koa. Raha koa fanampy tandro filaminana ary miaramila ireo faritra mena amin'ny asan-dahalo eto a Madagasikara. Efa vonina ireo miaramila ireo hiasa ao amin'ny BOA ambaty fiainan-draho na ampandry fahalemana manodidina iny distrika iny araka ny fanambarana izay nivoaka sy vaovao izay niparitaka. Tena zavatra tsara izany satria raha miaina milamina ny vahoaka malagasy dia lavitra ny tebiteby ary tsy sarotra aminazy ihany koa ny hamakivaky izao zava-drehetra izao. Zay moa resaka iny fandriampahalemana iny apetraka tsika hatreo ny mikasika an'izay ndeha ary hijerevantsika kely ny fanehoan-kevitran'olona tao amin'ny tambanjotan-tserasera ary tena fanehoan-kevitra izay tena mahoraka ary mafy raha teo ny hady hevitra izay nisy tao satria tatoato zay nalaza ny resaka sokatra ary tena be de be ny falazany zany tao amin'ny tambanjotan-tserasera ka io natonga ireo olona marobe naneho hevitra sy ny hady hevitra. Anisany maro dia maro moa ny tsy fitovian-kevitra tao amin'ny fanehoan-kevitra nefa ankamaroany ireo olona izay maneho hevitra dia tsy mankasitraka ny zavatra izay nivoaka ity. Ndeha ary hijerevantsika kely ny fanehoan-kevitran'olona ireto ary nahatonga izy ireo namoaka hevitra manoloana ireto hady hevitra be dehibe ireto ary ianao ihany koa dia afaka maneho hevitra ary afaka miady hevitra ihany koa raha misy hevitra ianao dia apetraha ao anatin'ny commentaire ny hevitrao. Nahatonga olona be dehibe ny hady hevitra sy namoaka ny fanehoan-kevitra dia noho ity fanambarana izay nivoaka ity ny hoe sokatra miisa 470 indray no tratran'ny polisy tany amin'ny stationnement sans fil. Sans fil moa dia toliara ambony vohitra ny tolakandro teo hoy ny fanambarana izay navoaka ity page ity. Voalaza fa saika ho alefa any Antananarivo ireo sokatra ireo no izao tratra izao hoy fanambarana izay nataony ity page ity. Ka rehefa nivoaka io fanambarana io, rehefa nivoaka io publication io dia be dehibe ny olona naneho ny hevitra ary be dehibe raha teo ny fanehoan-kevitra izay nivoaka tao. Ndeha ary hijerevantsika ny fanehoan-kevitran'olona izay nivoaka manoloana ity fanambarana ity. Misy tsy mankasitraka ary misy mankasitraka ka izany no hijerentsika tsirairay ary rehefa mahita ireo fanehoan-kevitra ianao dia avohy ihany koa ny hevitranao satria izany no ahafahantsika mitafatafa mifanakalo hevitra ary mifanambara izay zavatra tsapa sy re any anaty fo any. Indrindra moa ny zavatra mandalo ao an-tsaina. Ity namana ity zao anisan'ny teny hoe fa inona blème raha eto madayany no seraserena nefa reo hoe hoy ity namana ity. Izany hoe tsy tokony hisy blème raha ohatra ka eto madayany ny mivarotra satria malagasy dia Madagasikara araka ny fanehoan-kevitra an'ity olona ity. Izany fanehoan-kevitra izany dia anisan'ny tena misy zavatra tsy ankasitrahany iny zoky iny. Ndeha ary hijerevantsika ny fanehoan-kevitran'olona hafa izay marobe manoloana ny ity resaka sokatra ity. Rehefa zanaky kiala hafa dia aseho tarehy fa rehefa zanaka an-trano ny fitondrana dia ilay sarinentana ihany no hita hoy ity namana ity rehefa namoaka hevitra nanoloana iny resatsokatra iny. Izany zao dia midika fa misy tsy fitoviana izay hitany ity namana ity mahatonga izy mamoaka izany fanehoan-kevitra izany. Rehefa ao anatiny dia tratra fa rehefa mivoaka any ivelany tsy tratra. Mahagaga hoy ity namana anankiray ity rehefa namoaka hevitra manoloana ity sokatra tratra ity. Raha ireny fanehoan-kevitra rehetra ireny dia ohatrany misy zavatra tsapan'izy ireo fa tsy rariny ary ohatrany misy tsy fitoviana zany ny zavatra hitan'izy ireo mahatonga izy ireo mamoaka ireny fanehoan-kevitra ireny. Isika rehetra dia samy mahay mandinika, isika rehetra dia samy mahay mamakafaka so de zaho ndray no atao mitsaratsara fahatany fa mba dinio kely ireny fanehoan-kevitra izay natan'olona novakintsika teo reny fa tena ohatrany mahatsapa misy tsy fitoviana izany ary tena mahatsapa ohatrany misy zavatra tsy rariny zany ao fa ahoana mo atao tsy afa manoatra.
Raha atao kajikajy dia fitopolo isanjato ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny commentaire dia toereny daholo ary ohatrany tsy mankasitraka fa ny zavatra ilainy izy ireo avelao ny malagasy mba hanjaka harena ato amin'ny taniny satria ny malagasy ny tompony Madagasikara fa tsy hoe rehefa gasikely manao dia enjehina rehefa malagasy kely no misitraka ny harenan'ny malagasy dia voasambotra zany no zavatra tena ilainy izy ireo raha ohatra ka tena dinihina lalina ny fanehoan-kevitra rehetra izay nivoaka nanolona io resaka sokatra io. Olo nanirakazo no tadiavina ho ity namana ity rehefa namoaka ny fanehoan-kevitra ary izany zavatra izany dia anisan'ny tena mampitaraina ny malagasy maro ihany koa ao anatin'ny zavatra rehefa misy zavatra tratra toy ity dia mamoaka ny fanehoan-kevitra izy ireo ny olona izay naniraka azy ary ny olona izay mpividy azy tokony karohina ary mba tokony tadiavina ihany koa fa tsy izay kely mandeha maka iny foana no enjehina hoy ireo izay mamoaka ny fanehoan-kevitra. Ninninna tranga hita ao amin'ny tambanjotra antserasera, ninninna ny zavatra tratra ao anatin'ny Facebook na YouTube na Instagram izany dia toy izany foana ny zavatra mba hirin'ny malagasy hoe iza naniraka ary iza ny deba mpividy ny entana fa tsy hoe rehefa gasikely iny foana no enjehina ary gasikely foana no voaporiporitra mizaka ny mangidy hoy ireo zay mamoaka hevitra fa ny deba be ny gros bras ny gros poisson dia tsy hita ary tsy mba tratra ary tsy karohina mihitsy. Apetrakatsika hatremo ny resaka mikasika an'izay sokatra izay ndeha ary hijerevantsika ny zavatra manaraka sy ny zavatra misongadina manaraka eto a Madagasikara ary indrindra ny tsara ho fantatra izay tsy latsa-danja ihany koa. Inona ny hidirantsika manaraka? Ny hidirantsika manaraka moa ny hoe eny anilan'ny vahoaka hatrany i Ramatoa Prinsia Sofilira izany hoe nitsangana teo amoron-dalana ity vehivavy hitantsika amin'ny sary ity vehivavy ity moa dia trapahasembanana mba naniry hahita any Prinsia Sofilira candidat numéro 3 ao anatin'ny bulletin tokana amin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikany Analalava. Nandalo tokoa i Prinsia tamin'ny 10 ora maraina nijanona tamin'ny fiara rehefa nahita azy sady nanolotra fanampiana ho an ity olona manampahasembanana ity. Tsy vitany izany ihany dia nahazo anjarany koa ireo ankizy mpangataka tavoahangy eny amoron-dalana sady nampianariny ho tia fahamarinana ary hankahala ny lainga ihany koa. Tsy namany Prinsia izay mavandivandy na hoe izay mandenga hoy fanambarana izay nataony. Zavatra tsara moa izany satria ny fahamarinana sy ny filazanany marina no anisan'ny tena toetsaina tsara indrindra. Tsara ho fantatra moa iny koa dia tsy maintsy ho lazaina ary toetsaina mendrika alentahaka izany, tsy tia vandivandy, tsy tia lengalenga izany. Ndeha hijerevantsika ny zavatra manaraka izay misongadina eto Madagasikara ary indrindra tsara ho fantatra ihany koa. Tsara ihany koa moa ny mampafantatra fa feno 70 taona i Ania nankalaza ny tsingeritaona naterahany omaly i Ania izay feno 70 taona izy dia sady mpihira moa ity namana ity no député etsy Antananarivo amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoana izao. Mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny madame député ary indrindra arabaina nahatratra ny tsingeritaona naterahanao ianao ho ela velona ho ela fanapahana indrindra ho tanteraka izay rehetra kasaina sy ho tojo izay rehetra irina. Zay koa nahazontsika naroso androany ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ny mbola hanarahinareo ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy atao lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Gaby oye, ciao ciao, bye bye, velomo.